dia mbola nanana fanantenana hoe hanao tsara ohatra ny nataony président Ravalomanana zay nitsikirainay zahay amin'ity ben'ny tanàna zay toaranay ity haka ny toeran'ny président ny république dia natao tokoatra fa za aloha miteny aminareo tsy ampiambambana fa misy ampahana iza nanenenako vivahoaka malagasy ampianao reo ny tenako hisambotra aningara vatomanga sy ny mpiray-petsapetsa amin'ny rehetra renena mifoaza ianareo folo alindahy namako rahalahako manamboninahitra generaly nanombola miasa na ny misotro ronono manamboninahitra ambony manamboninahitra lefitra vata miaramila zandary andao iara-ifo anarina nyty firenena malalatsika io andao asehotsika ny vahoaka ao an-tanindrazana fa itsika nitandroka ary ny vozona aza manaiky kolikoly aza manaiky tapena ngara vatomanga sy ny complice ny amin'ny vola ampionareo hoy izy colonel Patrick araka ny fanenkevitra nataony zany mafy zany hafatra zany ho antsika vahoaka malagasy rehetrarehetra izay faly miarahaba sy mitafatafa amintsika jiaby ndray mpanaraka ny chaîne vaovao malagasy araka hitantsika manko vaovao miparitaka mitambazotra serasera amin'izao fotoana izao vaovao mafana nanao antsoavy izy tamin'ny vahoaka malagasy na ireo manamboninaitra na général misotro ronono na général amperinasa zany vahoaka malagasy rehetrarehetra naizanaiza misy anao hitantsika fa ny atombohany tamin'izao rehetrarehetra zao dia araka ny fanenkevitra nataony mpanao politika Benjamin tao anatin'ny fandaharany manokana miarahana tamin'ny Real TV tamin'izay hoe noheverina ity ben'ny tanàna tamin'izany izy tsisy moa zany fa ifampirenena ankehitriny pernasa Andrina Rajoelina hoe handeha hanova zavatra kanjo ny zava-misy ankehitriny ny iainantsika 2025 zao ohatran'izao ny iainan'ny firenena arak'izay manko hitantsika hoe nanenina hozy izy araka fanenkevitra avy tamin'ny voalohany teo eo aza zany hitantsika nivoaka tao anatin'ny fahanginana amin'izao fotoana izao indray ny colonel Patrick ka miantso ho antsika rehetrarehetra mafy zany hafatra zany zay olona mba tonga saina rehetrarehetra ka fanampiana no ilaina amintsika rehetrarehetra indrindrindra ny vahoaka any Madagasikara mba hijoro ho sahy ary hisambotra zay olona manambotry firenena no tsipihy ny teneny teo manko ny mahakasika ny Mamy Ravatomanga sy ireo firongofirongondreo anisan'ny zany ihany koa ity firenena Andrajoela ity Andrajoela sy ny Mamy Ravatomanga araka tenen'izay dia hoe vary sy rano hitantsika fa mbola izy ihany io Ravatomanga io kotifety tsy maka mbola zareo ihany zareo io ka rehefa misambotra antsika rehetrarehetra misambotra ny Mamy Ravatomanga dia misambotra ny Andrajoela noho izany tomplastika vavy ry zareo jiaby sy ny firongondreo zany mila samborona na mila esorina eo amin'ity toerana ity fitondrana tsy refesy mandidy na dictature any firenena zao azo ekenana hitantsika araka tenen'izay fa ireto mpitondra ndatsika mpitandro filaminana reto zany ny miaro any fitondram-pandrakana tsy ireo ataontsika hoe mpitandro filaminana zandarina polisy na miaramila reo ihany ny miaro ny fitondrana ankehitriny na ireo ministra reo ihany koa rehefa ataontsika hoe manao demanti manao rehefa misy fanehonkevitra zany ao ataon'ny mpanao politika fa indrindrindrindra avy amin'ny fanoherana ohatra ataontsika fanehonkevitra nataony solombavambahoaka sy teny andrena solonaiko izy manko dia mavitipitrika manentanentana ny vahoaka malagasy amin'ny zava-misy marina iana ny vahoaka malagasy zay ka mitsangana tampoko ireto mamono afo reto eo ny ministra zay hoe mety izay mihitsy angamba ny baiko avy amin'ny filopirenena Andrajoelina sy ny firongony reto dia tsy maintsy mamaly zay ihany koa manko nataony gouverneur ny faritra Analamanga dia tsy maintsy mamaly hitantsika ihany koa fanehonkevitra amin'izao fotoana izao malaza manko amin'ny villa zay ny azony Andrajoelina ao France zay 27 millions d'euros manko le izy dia nitsangana ihany koa ireo mpamono afo ireo toavina rabe fa hoe tsy marina zany fa tranon'olona io zavatra io ane ataontsika hoe na tsy marina io na marina io misy foana zany trano villa zany na io na izanaiza tsy maintsy manana io na ry Mamy Ravatomanga zany na ny filopirenena Andrajoelina ankehitriny fa hoe misy fanadiadiana lalina ve eo hitantsika ne ny filoha teo alohan'ny frantsay
Sarkozy fa nigadra izy hita hoe rehefa manao kolokolo na iza ianao na filoham-pirenena ianao na iza ianao na olotrotra dia tsy maintsy enjehny lalàna zay natao hoe tany-tandalàna hoaiza atsika firenena atsika ty ka noho izany rehefa otatsika hoe nividy vila ianao filoham-pirenena Andrajoela na tsy io teneniny na io aza izy na tsy izy teneniny fanirisoherina ivy io de tsy maintsy jerena akaiky jerena tsiprieny hoe vola avy taiza reto so de volam-panjakana no nividianana zany rehetra zany zay manko ny zava-misy iainan'ny firenena hitatsika mahatonga ny colonel mitsangana am'izao fotoana zao dia misy kolikoly avolenta ao anatin'ny fitondrana aty zay tariny hitatsika zao Mamy Ravatomanga ao anisany manao an'izany tsy izany ihany efa maro nataontsika hoe tsy kolikoly fanakodikodihany harem-pirenena eo ny volamena eo ny sinsisa tsy voatanisa ka hitatsika am'izany rehefa mitsangana olona manentana atsika rehetrarehetra ny colonel Patrick engany mba ataontsika hoe mba misy koa ny avy ao anatiny izao ataontsika hoe mbola amperinasa hitsangana zareo hanohitra amin'izao tsy rariny zao hitatsika ny fiainam-bahoaka ilaozany Andrajoela manao vakansy na ilaozany Andrajoela mandeha mitsangatsangana andeha anosy be hoe manao filan-kevitra ministra miaraka amin'ny zanany sy ny firongony manao dépense ho an'ny volam-bahoaka mba sahy zareo tokoa ve tena mandany vola amposiny zareo mihitsy no lany io dia misy zavatra tsy mangarahara mila mijery an'io ny fitondram-pandrakana izay hifandimby eo zareo manko tsy maintsy ala eo na tiany zareo na tsy tiany zareo io tsy mandrakizay ho jerena akaiky ny zavatra rehetrarehetra nataony zareo mba hisiny zany hoe tany-tandalàna zany zay no afaka nizaraina atsika eto tompoko lahy sy tompoko vavy azadino hatrany miabonena manao zay na manao commentaire afahantsika mahatsaritsary zavatra izay. Je m'adresse à la communauté internationale suite à mes deux déclarations précédentes, suite à l'inaction des responsables effectifs. Je décide aujourd'hui d'adresser cette déclaration premièrement au président de la République et j'aimerais que cette déclaration soit diffusée dans le monde entier. Je déclare porter plainte contre M. Mamy Ravatomanga et tous ses complices pour corruption, détournement de deniers publics, acquisition de biens illicites, concussion, association de malfaiteurs, trafic de drogue, séquestration, détention abusive. J'interpelle le Cour de justice internationale ainsi que l'Interpol. M. Ravatomanga et ses complices fait le culte de l'impunité dans notre pays, à Madagascar. Je demande votre coopération pour redresser notre pays en arrêtant Mamy Ravatomanga là où il est, même ici à l'étranger. Et je demande la coopération de tout le monde, de mes concitoyens, de la communauté internationale, pour résoudre ce problème et pour redresser notre pays. Wantandraza. Carminier. Tout mbola izy dôny mbola Carminier rehefa saika trandrakandrao fa misy aéroport TGM aty dia tsy nandeha tany zareo fa saika andeha ho aty ty Ankiloka ty basibasy ty zao nandeha ohatranany eo aty Ranobe dia io zone protégé tafiditra ao anaty protégé tafiditra baka tafiditra aty zone sensible ao anaty zone sensible tsy misy tetikasa fitrandrana maneran-tany izay tsy manana fiantraikany ara-tontolo iainana. Raha mahafantatra anankiray nareo dia mba zareo aty amintsika mba afaka alaina tahaka sy jerena ny pratique sy ny lesony. Fa ny tena tokony jerena dia ny fomba anaovana ny compensation an'izy ireo sy mba ampiena amin'izay faran'izay ambany ny voka-dratsy ny izay ny fiantraikany noho izay fitrandrana izay. Araka amin'ny izay fa nazavaiko ny fahavalon'ny tontolo iainana tompoko dia tsy ny fitrandrana fa ny fahavalon'ny tontolo iainana dia ny fahantrana. Ny fahantrany vahoaka zany no tena mahatonga an'izay filana ohatra hoe kitay anaovana charbon ary raha mijeritsika misy karta mbola afaka zaray koa
mampiseho ny fahasalamany ny faritrarovana rano BPK 32 nanomboka tamin'ny taona 1984. Raha jerena izy io tamin'ny taona 1984 mbola tena hoe maintso tanteraka ny faritra io, maintso antitra mihitsiny. Ary raha mijeritsika ankehitriny dia efa lasa maintso tanora na mavo io faritra io. Tena midiky zay hoe tsy ny fitrandrahana no manimba ny tontolo iainana eto Madagasikara sy maneran-tany fa ny filanim-bahoaka ary noho ny fanazavana maro izay fanomen'ny fanjakana ny ministra ny Arena Kibony tany sy ny orinasa apostoliara ho izy tombotsoa ara-toekarena arakasa ho an'ny mponina izay mipetraka manodidina ny toerana itrandrahana. Dia mbola nanana fanantenana hoe hanao tsara ohatra ny nataony président Ravalomanana zay tsikirainay zahay amin'ity ben'ny tanàna zay toaranay ity haka ny toeran'ny présidenty république. Dia natao tokoatra fa zaho aloha miteny aminareo tsy ampiambambana fa misy ampahana izy nanenenako satria mifanipaka amin'ny zavatra nentinay na nentanana ny vahoaka na mpanantenany araka ilay voalazako teo tariam-bojatovy dia efa nidradradrandra zany demokrasia zany fahalalahana mamoaka hevitra izy amintsika zao mba afaka mamoaka hevitra malalaka raha itsikera ny fitondram-panjakana ohatra ny nataonay tamin'ny 2002-2009 ny zavatra nidradradrainay angatahana apetraka zany tena nitsipahanay marindrano rehefa azonay ny fitondrana mitra motsika amin'ny fitantanana tetezamita 2009-2013 itokoatra rehefa nandeha ny fifandaminana rehetra natao aloha le fifidianana constitution élection référendum tamin'ny constitution lany tamin'ny mois d'août 2010 hatram'izao inona mba andininy hitatsika fa tanteraka am'le lalam-panorenana zay misy eo ny fanaovana fifidianana ny faritra ho président ny région sy ny faritany ary nyroboko koa zay am'le faritany satria nifoanan'ny président Ravalomanana io nisoloan'ny région dia nentina fanampo zay hoe iverina ndray zany ny faritany rafitra napetraka tsikarena tamin'izany fotoana zany dia nanoanaka araka zay azo natao taty afara nefa rehefa avy ny nanao signature le feuille de route nefa io koa mbola hitandrona le mahamalagasy ray atsika tsy hisy fafandonana antsona daholo ny entité rehetrarehetra ary mipetraka mazava ao processus de sortie de crise de 2002 jusqu'à ce jour premier concerné ngamba ny aremasy ny team tamin'izay fotoana zay dia nanao soni hanantena zavatra hamirapiratra amin'ny fitantanana ny firenena Saingindrisy amin'izao fotoana amaranako azy to mahery vaika loatra ny kolokolo zay tsy fantatra na fantatra ny manao azy to mahery vaika loatra ny fanaovana tervaimanta ny miaramila miaro ny vahoaka sy ny fanana ny lasa miaro 13 mai ny folo alida ho an'ny tanindrazana volamena antsika nefa mivoaka amin'ny gararana io hitanindrazana io